faletrany mandroso tokantranosika amin'ny alalan'izao fampahirezana fo izao a ivavakisika Jehovandriamanitra ray eo dia misaotra anao hatran'izay mbola mandre ny afatry ny teninao izay fiainana ho anay raha nkatoavinay fa ozona kosa raha miny mandahy izahay tsy tapina fiainananao dia zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao sy ny fanompoam-pivavahana maro isan-karazany na kristianina zany na tsy kristianina kanefa vahoakanao avokoa ny eo indrehetra mamindra fo tompo ary fanahinao no ka hiasa ndresy lahatra ny sambatan'olona hafantarany anao Andriamanitra tokana tenena ry Jehovah fa mihaino mpanompono amin'ny anaranao Jesosy amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Exodosy 9 teny izay noraisitsika izay nanomboka nazavaina indray niverenana nazavaina ary tohizantsika amin'izay hoe misy antony matoantsika nijery an'ireny tantarany adiny Siriana sy ny Israely adiny Beni Hadada sy Ahaba reny rehetrarehetra reny zany mampiorona ny finoana eo Andriamanitra eo mitsinjo mandrakariva ny olona mitsinjo ny firenena miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainana andavanandro fa tsy hoe miandro fotsiny amin'ny vanim-potoana hoe isaka lahady na isaky ny sabata sabotsy fa tena andavanandrom-piainan'ny olona dia miditra an-tsehatra foan'Andriamanitra ary ny tanjona ankendren'Andriamanitra dia atonga ny olona atoky sy andray ny toromarika no raisiny mba fahany miaina andavanandro miaina mba miadana sy matro fa izay ary zany ny tanjona ankendren'Andriamanitra manoloana ny teny fampahirezana izay omeny raha manatsaina ny olona ka mandray miafatra. Manomboka nijeritsika ny tantarany zanak'Israely satria efa miditra an-tsehatra Andriamanitra niaino ny feon'ny vahoaka dia nifidy ary Mosesy mba hitarika ny zanak'Israely naneraka ny Mosesy natao amin'ny Farao fihinana ny vokany tsy niaino Farao tsy fantatro izay Jehovah satria mieritreritra izy hoe tsy manana fahefana aminay firenena matanjaka ny Andriamanitra ivavahanareo tsy nalefany mihitsy ny zanak'Israely keviko ny zanak'Israely teo anatrehan'izay satria nanantena fahoalefa kanefa vao maika nampitombo ny fahoriana ny fanambarana tamin'ny Farao ny fanapahan-kevitra raisin'i Jehovah tamin'ny alalan'i Mosesy sy Arona hoe alefaso ny olona ho afaka ary na dia Mosesy ara teo anatrehan'izay inona ny teo zavatra mitranga nanana finoana ange izy nanana fanantenana izy matosa niatrika ny Farao tamin'izay vanim-potoana izay dia tena andefa ny zanak'Israely ho afaka. Inona nefa ny zavatra mitranga fa maika nampahoriana ny zanak'Israely ny 9:20 amin'ny Exodosy 10 ary hitany mpifehy ny zanak'Israely sy fa efa avy-zondozy izy no nanaovana hoe tsy ahenanareo ny isan'ny birikinareo amin'ny anjara fanompony isan'andro ary izy ireo sy dia niaona tamin'ny Mosesy sy Arona izay nijanona ny andry azy ary raha avy ny tany amin'ny Farao izy dia hoy izy tamin'izy roa lahy Jehovah ne hijery sy tsara anareo satria nefa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny Farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay ka nasianareo sabatra eo an-tanany aminonanay. Lasa tena tafitohana hatramin'ny Mosesy tamin'ny Mosesy sy Arona le vahoaka rehetrarehetra ianareo mihitsy ny tena napidika izy anay tsy naleo ihany ve tena tsy niteniteny tany fa zao lasa vao maika mafy ny zavatra menjady lasa nikorotatsaina lasa tena fampahoriana fanandevozana tsoroa amatany menjady aminay tena nitondra fahafatesana sabatra nasianareo sabatra eo an-tanana izy agnona anay zay ny fijerin'le vahoaka eo anatreny ny toe zavatra mitranga kanefa Jehovah efa miditra an-tsehatra fa Mosesy tamin'ny vanim-potoana io araka ny resantsika hoe Mosesy tena tamin'ny fifaliana no nidirana sy tapasahina nakao amin'ny Farao satria Jehovah no niteny fa mety nieritreritra Mosesy hoe raha vao niteny ny Mosesy amin'ny anaran'i Jehovah dia eo eo ihany dia mahazo valim-bavaka tsy izay ny zavatra mitranga ny Israely koa diso hevitra io fa niditra an-tsehatra ny Andriamanitra zay nifidy atsika amoaka atsika vokatra ny teny nampitondraina amin'ny Mosesy kanjo vao maika ny fampahoriana dia teo ny resantsika hoe manana fotoana ny Andriamanitra ary Andriamanitra
tsy azontsika baikona hoe tsy maintsy androaniny androany fa misy tanjona kendreny ho any zanak'Israely rehetra, misy tanjona kendreny ko ho an'reto firenena zay mieritreritra fa tsy manana fahefanany ny Andriamanitra ny Israely. Ary toe-javatra takan'izany ko no mitranga manerina n'izao tontolo izao, no mitranga eo amin'ny firenena hoe tena mafy ny zavatra menjady ny amin'ny fanenjehany indrindra ny kristianina hoe ny Andriamanitra ny kristianina mihitsy no tsy izy fa mieritreritra ny olona zay tsy manana ny Andriamanitra ny kristianina ho Andriamanitra, fa tsy manana fahefanany io Andriamanitra io, fa manany fotoana ny Andriamanitra mba hanambarana amin'reto kristianina taka ny zanak'Israely ihany ko hoe tena misy fa manany fotoanany ko Andriamanitra, hanambarana ho an'ny olona tsy mino an'io Andriamanitra io hoe zarery no Andriamanitra mahefa manerina n'ity zao tontolo zao ty, fa saingy tsy adikevitra zany, tsy adikevitra. De inona ny toe-javatra mitranga kivy hatramin'ny Mosesy eo amin'ny 5:5 ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehova ka nanao hoe tompo, nahoana no nahatonga loza amin'ity fireneny ity ianao, nahoana reny naniraka ianao fa try zay nakanisako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao zay de nahatonga lozany tamin'ity fireneny ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Hatramin'ny Mosesy ary lasa niverina tao amin'i Jehova, lasa nitaraina hoe tsy arak'le nanirahanao ange ny toe-javatra mitrange, fa tsy namonjy akory ianao takany hoe mandainga io Andriamanitra io. Kivy Mosesy, kivy Arona, kivy ny zanak'Israely tapidalaka le taka ny sokona nanany bato, satria niafatra avy amin'i Jehova no efa nambara tao amin'ny tany Egypta, fa tsy namoaka ny zanak'Israely niverina tao amin'i Jehova tao anatin'ny fahakiviana, ary tao anatin'izay fahakivizy zay, tao anatin'ny zavatra mafy menjady amin'ny zanak'Israely nahatongavan'ity teny fikasana zay nomenantsika hatramin'ny voalohany taony ity. Tsy hoe teny fikasana hoe tena zao de zao de tonga de ho tanteraka, fa teny fampahirezana ho amin'ny olona ao anatin'ny ady mafy io teny io. Exodosy 4:2 ary teny tsy mijanona hatreo fa misy fitohizana io, misy fitohizana io, ary zay teny nomen'Andriamanitra zay anapirofo Andriamanitra fa momba mandrakariva ny olona izy, mijery ny olona ao anatin'ny fahoriana izy, fa manana kosa izy ny hevitra hiheverana ny olona rehetra, ary tsy hoe ny olona mahatoky azy fotsiny any, fa na de firenena tsy mahatoky azy tiany angereo hoe izy nary tongotra matanana andreo hoe tsy mankahala ny Farao sy Egypta Andriamanitra, tsy hoe nitongilana ny fitiavana any zanak'Israely, fa misy tanjona kendreny zay tsy azon'ny olona ao anatrehan'izay rehetrarehetra de taka ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao zay tsy tokony hiteraka ady eo anatrehan'ny faraisen-dahatra ny tsiraray avy vokatry ny fivavahana tsy mitovy, fa manany fomba ataony Andriamanitra zay tsy sika no mibaiko azy, mba afantaran'ny olona fa tokana ny Andriamanitra misy aty amin'ity zao tontolo zao ty, fa ho an'ny olona malala marina de mba ahafahan'le olona mijoro fotsiny mandeha araky ny finoana ananany. Rehefa nitaraina Mosesy, nitaraina ny zanak'Israely tsy hitantsony zay atao, tonga am'izay le teny fikasana. Exodosy 4:2 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, ankehitriny hitanao zay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny tany. De niverina le tarihan'ny Exodosy 3 tao ianao ry Mosesy irahako mba hitarika ny zanak'Israely ivoaka tao amin'ny tany Egypta akao amin'ny Farao, ary hanome azy ny tany tondra-dronosy tantely. Anomboka natanteraka ny teny fiasan'Andriamanitra, tsy hoe teon'io fa manana ny drafitra tsy kelikely Andriamanitra, tsy hoe tonga de nongotana fotsiny zanak'Israely vitan'Andriamanitra anke zany hoe tena teon'io ihany de tonga de navoaka ny zanak'Israely, fa niterakinina teo amin'ny Egyptianina zany, fa misy programan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, ary misy programan'Andriamanitra koa ho an'ny Farao sy Egypta. Ary zay io tenin'io ankehitriny de ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao, misy zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny Farao,
fa ny tanako mahery no andefasany azy, zany hoe andefasana ny zanak'Israely ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny, zany hoe ataony Jehova tery vaimata io firenena goavambe zay mamatotra ny zanak'Israely io, izy no hampanaiky ny zanak'Israely, androka ny zanak'Israely, maty izay fa mandanonareo mandeha avy amin'Andriamanitra no mahatonga an'izay, ary tsy herin'ny Farosy Egypta, tsy afaka rehire Farosy Egypta am'izay vanim-potoana zay hoe raha tsy nalefako nareo tsy tonga tany amin'ny tany tondra donosy tantely, ary tsy afaka irehere koa i Mosesy hoe zany natonga an'izay, fa avy amin'ny Jehova mba hinono ny olona fa io Andriamanitra io rehefa hiasa izy de miasa, fa manana ny fotoanany izy, tsy baikona izan'izy izy fa ny adidy fotsiny, ary mampiseho an'izany taraina zanak'Israely namaly Jehova, io ny Mosesy fa niverina nitaraina tamin'i Jehova am'izay, tena tsy araka ny nataonao tompo ozy, nahoana ny nahatonga loza vavaka tamin'Andriamanitra ke le toe-javatra mitranga na mpianatra ny Mosesy mba hitolona tamin'Andriamanitra, ilaza amin'Andriamanitra ny toe-javatra misy, de toky am'izay no meny Jehova. Ankehitriny no hitanao zay ataoko amin'ny Farao, amin'ny tanako mahery no andefasany azy, zany hoe misy fotoana voatendrin'Andriamanitra, ary io zavatra io de mandray roa, misy fanafahana ataon'i Jehova ny zanak'Israely, fa misy kosa fananarana atao amin'ny Farao. Ary rehefa tena jerevantsika eny am-pandehanana no nahitantsika an'izany, ary matoky sy mihina fa ho tanterahan'Andriamanitra eto anivon'ny firenena zany, satria teny tonga fa ny kristianina ny voalohany indrindra tokony hino ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, na de vetavetaina akamaroan'ny olona raha ny hevitra avy amin'Andriamanitra de tsy olana zany, fa zao ny tena kristianina de tena mizotra araky ny baiko napetrak'Andriamanitra taminy, raha mijery ny toe-javatra misy mimpiry moa tsika ao anatin'ny fampahirezana tsy miteny, tsy tokony isika mihitsy ange no andeha tena hitarika korotany eto anivon'ny firenena, raha tena kristianina marina, tena kristianina marina de manaiky ny fahefana zay misy, tena kristianina marina tsy miady varotra mihitsy ahoana ny fomba nahatonga an'le nahatonga le fahefana nipetraka teo amin'ny firenena anankiray, tsy ny kristianina ny eritreritra zany, tsy ny kristianina koa nandeha nifidy ankaty teny anainy teny apetraka fa rehefa tsy tia de zao, fa Jehova no mametraka mpanjaka, izy no manaisotra mpanjaka. Ary raha mamerina kely tsika ny Romanina toko 7:10, Romanina toko 7:10, tahaka ny nataony zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta angizy, nanaiky ny fahefana zay misy fa tadio tsara fa raha tsy nanaiky an'io izy de nigrevy izy de niala, satria firenena roa samy hafa. Romanina toko 7:10 andiny voalohany, ikitsika hatramin'ny andiny voalohany, aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana fa tsy zay avy amin'Andriamanitra, fa zay misy de voatendrin'Andriamanitra, fa zay manohatra ny fahefana de manohatra ny voatendrin'Andriamanitra, ary zay manohatra de azo fanamelohany. Fa ny mpanapaka ozy de tsy mba tahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany, ary ny tsy atahotra fahefana avy any tianao ataov zay tsara de azo dera avy any ianao. Zay ny afatra Jehova, na inona fomba nahatongavany teo, tsy anjaratsika zany, mety tamin'ny alalan'ny fifidianana demokratika, mety tena tamin'ny alalan'ny ozy lazain'ny olona hoe coup d'état, mety ninona zany fomba nahatongavany teo, tsy mivaky loha am'zany ny kristianina, fa tsy misy fahefana tafapetraka raha tsy avy amin'Andriamanitra na inona antony, inona ny tokony atao, maneke ny fahefana zay misy, fa inona ny tokony atao ny kristianina, miseho olom-pirenena vanina, ataov zay tsara, manaova ny marina, zay ihany no adidin'ny kristianina, de mivavaho amin'ny firenena, vavaho amin'ny mpanapaka, zay no adidy apetraka, fa tsy andeha eritreritra ninina fisainana daladala ny eritreretan'ny olona n'zany rehetrarehetra zany, fa rehefa zay ny tafapetraka io, ninina fomba nahatongavany teo tsy heriny tena mety misy olona mieritreritra hoe ny fahaizako, ny heriko, ny fahefako no nahatonga tonga teo amin'ny toerana io tsy tafapetraka teo,
raha tsy nahazo permission avy amin'Andriamanitra. De fa hitantsika ny resakitsika ny amin'ny Samuela voalohany reny tamina nanyandrena Saolo mpanjaka, sitrapon'Andriamanitra mihitsy angeny nametraka ny Saoly, fa sitrapony zanak'olombelona, navelan'Andriamanitra ho tanteraka ny sitrapon'olombelona, de nambarany fotsiny ambarao amin'ny vahoaka zay mety ho toetra ny mpanjaka aminy. De neken'Andriamanitra le sitrapon'ny olona, fa raha tsy neken'Andriamanitra ny sitrapon'ny olona tsy tafapetraka io, ka na inona antony natongavany teo. Ny fahefana zay tafapetraka de fahefana avy amin'Andriamanitra, zay manohatra an'izany ozy mahazo fanamelohany. Ka na inona teo zavatra mitranga io mipetraka foana ny tenin' Jehovah. Marina zany taloha, marina ankehitriny, marina ratrizay, mpafantary fotsiny amin'ny vahoaka zay mety ho toetra ny mpanjaka aminy a. De zao rehefa tena jerevana ange de hoe anka sitrapon'ny olona nametraka an'le mpanjaka, neken'Andriamanitra nametraka an'le fahefana, neken'Andriamanitra zany a. De inona no tokony atao? Fahefana zay napetraka tsika neken'Andriamanitra tsy asiana fimonomononana fa ekeo fotsiny, de manaovany marina, manaovany tsara eo anatrehany zany rehetrarehetra zany. Fa saingy manany fotoana ny Andriamanitra eny ampandehanana eny am'izay, araka ny tantara zay hitantsika nge nijery ny tantaran'ny Ahaba, nijery ny tantaran'ny adiny Sirianina sy ny Israely a, hoe tena mijery Andriamanitra, tsy manary Andriamanitra, midratsehatra Andriamanitra, mamaly le vahoaka araky ny asany Andriamanitra, fa mamaly ny isam-batan'olona koa araky ny asany Andriamanitra. Fa tsy anjaratsika nandeha hiteny amin'Andriamanitra tena zao atao, fa manany programma ny Andriamanitra. Eto nefa ny zanak'Israely kivy, satria tsy mbola tonga lafatra ny zavatra mitranga, tsy tanteraka ny tena nampanantenainy, fa manana ny drafitra Andriamanitra zay hojerevantsika amin'ny antsipiriany, zay drafitra napetrak'Andriamanitra hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely zay isotomantsika lesona ho atsika ihany keo. De rehefa nijerevana ny Exodus toko fahenina, tsy maintsy efaran'izy io de ny Malaky toko fahatelo ny andiny fafito amby folo, Malaky toko fahatelo ny andiny fafito amby folo, mampatsiaro an'izany tsika de ho toizatsika, satria miaina indray tsika eo mivanim-potoana manomana hiditra ny Pasika, misy antony ngeza be ary matoa tonga amitsika io Exodus toko fahenina io, misy antony io fa no manana mba fantaran'ny olona indray ny hevitra goavana lehibe tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny fanafahana. Malaky toko fahatelo ny andiny fafito amby folo sy fahavalo amby folo hoe ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro zay hotendreko ozy Jehovah tompony maro, ary hoanitra azy a toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy, ka de ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Raha mijery zany Egipta sy zanak'Israely ny toe zavatra mitrangato, ary io teny fikasana nomen'Andriamanitra. Ho hitanao ankehitriny de ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao, zany hoe ahita Mosesy sy ny zanak'Israely, misy zavatra ho tanterahany amin'ny Farao sy Egipta, fa misy zavatra ho tanterahany keo amin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Ho hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka ozy de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. De mizara roa mazava tsara ny toe-javatra mitranga, na ianao ho ao anatin'le marina sy manompo an'Andriamanitra, na ianao ao anatin'le meloka sy ny tsy manompo an'Andriamanitra, tsy hitovy reo. Zany hoe misy fitsaran'Andriamanitra, fa tsika tsy mahafantatra, fa manany fotoana ny Andriamanitra, fa ao anatin'izay elanelam-potoana zay misy antso ataon'Andriamanitra maneke ny teniny, na de mafy ary ny zavatra nytalovana, na de tsy tanteraka eo amin'ny eo ary ny teny fampanantenana zay ny tanterahany, fa Jehovah rehefa niteny de ho tanterahany eo, de samy hihita na ny mason'ny olona marina sy ny manompo an' Jehovah, na ny mason'ny olona tsy manompo azy sy ny manao meloka, samy hita ny fahefan'Andriamanitra, na ny Egipta na ny Israely samy hita ny fahefan'Andriamanitra, na ny kristianina na tsy ny kristianina samy ahita ny fahefana asehon'Andriamanitra. Fa tsy afaka manao an'izany tsika, fa Andriamanitra ihany mampahiratra ny masony misy ambatan'olona afantarany. Jehovah rery ihany.
n'andriamanitra tokana manana fahefana ety amin'ny tany afaka mitondra vahaolana man'ny firenena rehetra ary teny fampahirezana io na de tsy tanteraka eo ny ao ary indrina ny toejavatra mitranga rehefa nomeny Jehova Exodus 4:1 io de raha miteny amerenan'andriamanitra ny teny nosy tamin'ny Mosesy raha isika amin'ny 2 hatramin'ny 5 ary andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe za no Jehova ozy ary tamin'ny anarako hoe andriamanitra tsy to no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana de ny tany fivahiniana zay efa nivahiniana ary koa izao efa nandre ny fitarainany zanak'Israely zay amponiponiny Egyptiana ka de tsaroko ny fanekena. Io teny fikasana nomena amin'ny Mosesy io tsy vaovaovao io fa teny efa nampanantenana ny Abrahama hatramin'izay nke nampanantenana any Jakoba sy Isaka zany efa programan'andriamanitra tsy miova fa saingy tena mpandehanana de zao tsy tanteraka satria nahoana misy foana ange ny fiodinan'le olona ny fidiny zay ny tsy nahatanteraka azy de nanjary tsy hitadidin'le olona zay ny fidiny tsony le teny nampatsiarovin' Jehova de any amin'ny lalana tsy izy no nizorany de nanjary tsy hitadidin'ny olona fa misy taminy nampanantena aina de raha nanadinony olona dina koa ny zavatra mitranga satria nanadino fiarahana tamin'Andriamanitra de mba adinon'Andriamanitra koa ny fanekeny fa le fanekena amin'ny vanim-potoana miverina amin'Andriamanitra ny olona de zao matsiaro ny fanekena nataon'ndray Jehova de miditra antsehatra indray izy manatanteraka drafitra mba hitantanana ny olona ho any amin'ny tanjona zay kendreny io manana fanantenana reo olona raha mijery ny toejavatra misy fotsiny tsika eto Madagasikara na inona mety hoe fikorotana-tsaina hafa nge nitondran'Andriamanitra amin'ny Madagasikara jereo fotsiny amin'ny ady amin'ny Israely sy Iran reny raha reny ny zavatra mitranga eto amintsika manahoana ny fiainantsika hatraiza mifakasitrahantsika n'Andriamanitra hoe tany mbola tsy miady tany mbola miaina miadana na inona mety hoe verina fa fahasarotany vidim-piainana mbola misy tamin'Andriamanitra mitsotra inona no azo atao vahoaka ray manontolo hatramin'ny mitondra ka hatramin'ny madinika indrindra aoka tahotra an' Jehova aoka iverina am' Jehova aoka andeha marina tsisy akoatran'izay fa raha misy ny kliolio ao ka miala amin'Andriamanitra velona eo ny tena mampatahotra mafy ny zavatra hiatra amintsika ny fahoriana anjady amintsika raha miala am' Jehova tsika fa rarotina de ny mbola tsy tonga zany rehetrarehetra zany tsy misy afatsy ny fiverenana am' Jehova re olona fa afakisika misaotranao Jehova Andriamanitra reny ny teny mandray zay tonga aminay de ny feno fitiavana teny mampafantatra anay fa miditra antsehatra mandrakariva ianao ny fiainany ty zao tontolo zany ity nanoro lalana ianao raha mety ny hoe rehefa tsy mety ny hoe tsisy azonao atao fa de miaritra fahoriana eto kanefa mitaraina Jehova Andriamanitra ray efa mita ty nosy ty ianao de aoka tompo ho fahavolobelona manelan'izao tontolo zao ny fitahinao zao nosina izao misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.